Efa ndresaka ny tontolo iainana izay ihany sika dia anisany manimba ny tontolo iainana ny zava-maniry izay sokajiana hoe plante exotique invasive raha toa ka misa 470 izany eto Madagasikara eto amin'ny ranomasimbe indianina dia fantatra fa ny 5% amin'izy ireo dia hita eto Madagasikara avokoa. Manoloana izay indrindra dia nikarakara atrikasa ampiofanina ireo mpiasan'ny fahadiseranana sy ireo misehatra eo amin'ny contrôle phytosanitaire ny projet biodiversité eo anivon'ny voameran'ny ranomasimbe indianina. Tsara ihany moa izany ny manao izany ahafahana misoroka amin'ny tranga samihafa mety iseho. Izay no makasika an'iny fa anjava nitranga tany Ambovombe Androy no anoizantsika ny fampahalalam-baovao taorina ny feptaona nomen'ireo olobe sy ireo sefo-fokotany ho an'ny tompon'andraikitra izany izay voakasika ao anatin'ny olana mianjady amin'ny reto mponina any an-toerana reto dia nidina an-dalambe ireo mponina tany toerana androany fanairana no natao satria miny manao be marenina ny fanjakana izay iantefan'ny afatra ho azy ireo mizaka ny mafy tokoa mantsy ny mponina raha ny fanazavana. Nidina marobe nanodidina ny tanànana Ambovombe Androy androany ny vahoaka ny olobe sy ny sefo-fokotany tao amin'ny distrikana Ambovombe faritra Androy taorian'ny feptaona 20 ora nomen'izy ireo ny tompon'andraikitra hamahana ny olan'izy ireo. Etsika nataon'izy ireo anairana ny fitondram-panjakana hamahana ny olan'izy ireo dia ny fialan'ny lehiben'ny faritra Androy sy ny prefektiora ao amin'ny distrikana Ambovombe. Nitaky ny tambikarama 12 volana tsy voaloha ihany koa ireo sefo-fokotany any an-toerana. Zao no vahoaka tarihiny namoana ny fitondram-panjakana tarihiny hela zao mapiano. Hatonga ny dia izao misy karama ay sefo-fokotany nandikany ambin'ny zay tsy tia ay. Ny farity ilany raika amby 20 région mahazo vola iaby zahay Androy sisy vola tia ay nariary. Andrakandroany naondrame zahay kindraiky roe volagna vola raiky mahagaga zany nefa raha misy zany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tokony hesorina ny lehibe ny faritra, tokony hesorina ny préfet de région fa io manimba tany a io maro isan-karazany lehibe ny faritra teto taloha raha tondatireo raha tia mahay zahay sefo-fokotany tsy megnanay ty karaha mahay mety misy raha tsy tokony mety ireo avao satria ireo no tompon'andraikitra feno eto amin'ny faritra ka ty amin'izao fotoana zao mendrika hesorana ndatireo hesorana fitondram-panjakana mba horaka haingakaingana satria izahay sefo-fokotany no bazin'ny fifidianana amahay sefo-fokotany no bazin'ny fifidianana. Araka izany dia mbola etsika fanairana no ataon'ny vahoaka ny Ambovombe androany fa iroso amin'ny etsika mafimafy kokoa izy ireo aorian'ny 17 ora izay omeny indray ny fitondram-panjakana aoriany izao etsika tanterahan'izy ireo androany izao. Nanamafy izy ireo fa tsy avy any amin'ny fitondram-panjakana ny olana fa ny lehiben'ny faritra sy ny prefektiora.